izao alina izao manohitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vafoka sainay ampanajana ary ianao miaraka aminay hatramin'ny farany araka ny sary hita zao avy amin'ny zana-bolana dia alzay malefaka na atony no mandrafitra ny toetry ny androntsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izany hoe toy izao ny mety toetry ny andro mifandraika amin'izay ny maraina dia ho avy ny orana ny atia Sambava Antalahy ny faritra Anananjorofo sy Atsinanan'iny raha toka ola lovandrahona ny aty amin'ny tendrony avaratry Madagasikara torak'izany ihany koa ny aty amin'ny faritra Alaotra Mangolo aty fa ifanjiby kosa ny rahona sy masoandro ho an'ny faritra sisa ao aorian'ny fisavan'ny andianjavona vao maraina ho an'ny faritry ny Afoatany Manontolo iny. Raha ho an'ny hariva kosa indray dia mbola mitohy hatrany ny orana ny aty Antalahy sy Anananjorofo fa ny faritra Atsinanana mbola lovandrahona hatrany ny aty Alaotra Mangolo fa omaina ny andro ho an'ny faritra sisa izany hoe ifanjiby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny maripana vao vinavina ho an'ny rapitso ny ambany indrindra dia mandina ny 5 ka hatramin'ny 12 degré celsius izy eto amin'ny faritry ny Afoatany eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius kosa ho an'ny Morontsiraka. Ny maripana mafana indrindra kosa indray dia hitantsika ety amin'ny manodidina ny Maheva-Tanana aty 13 degré celsius izy ho an'ny rapitso ary raha ho an'ny faritry ny Afoatany kosa dia manodidina ny 20 ka hatramin'ny 19 degré celsius. Dia ho an'ny rapitso hatrana re ifanjiby ny rahona sy ny masoandro any amin'ny Milan sy Johannesburg ary Paris torak'izany ihany koa ny any Comores sy La Réunion fa ibaligabe masoandro any Seychelles mbola lovandrahona ny any Nairobi fa ahazorana tandrifin-drahona mety ho araikotrika kosa ny any Bangkok. Dia izay indray ny mamarana ny fotoanantsika ankasitrahany hafiainanao niaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny velomary.